Telo, hoana tompoko? Mandeha any ianao anaka makary amindry neny tobako. Tena mitady azy mafy de mihitsy azao anampy ahy amin'ity azy ty. Ino ty mampigongonona anao amin'izany anaka? Fa nga maninona anao neny tobako e? Takambo any. Fa maninona kay? Tsy aloviako ty zafany raha vaviko ane iny e. Ary rehefa raha vaviko de laharan-dreninao zay. Zaho tsy te hoany mihitsy. Fa maninona anaka? Fa nahoana ary? Fa nga ianao niady tamin'ny entoanao sao de nisy zavatra tsy nety nataonao kosa ary. Sa mihitsy masosotra be makany. Fa maninona sombinaiko? Saveriny maty niraka foana rehefa tonga any de ataovy kitya oy kia miafy mihitsy zany ary neny efa mampanvololo za falifaly ihany fa noho ny avy eo noho isaky ny tonga any de ataony foana de tena kamo be mihitsy de lasa tsy vitako amin'ny fotsiny le izy fa lasa ataotako fotsiny de zaka fa vita de mandreraka aloha mba ny ankizy hafa ndraika fa asa maty iny zany nataonao hatramin'izay tany? Sa ny asa be ko asa matiny ahoana? Ka le izy ane tsy nataonao tamin'ny fo akory fa de ohatran'ny fahasosorenana fotsiny zany e. Ohatran'ny terivay manta mihitsy ny fotsiny anaovanao azy. Izy masosotra ko. Nefa nene anaka ianao mba nahavita soolona mba nanao soolona tamin'izany nanampianao azy zany e. De ahoana ary de tsy hitako ka. Raha reny kosa mbola tsy tiany reny de fa asa fotsiny mandreraka anahy tsy tonga antsony aka. Fa zange tsy miteny taminao hoe tsy tiany e. Fa ny tokony ho izy de izao zay zavatra ataontsika rehetra dia atao amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Tsy hoe ho an'ny tobako akory no anaovanao izany fa ho an'ny tompo. Ka mila mianatra an'le tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosiana 3:17-20 nge ianao raha izany e. Inona ny oriny? Kolosiana 3:17-20. Vakio kely indray aloha ka. Kolosiana 3:17-20 hoe zay indrindra Kolosiana 3:17-20. Io fahitako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Tsy tokony nataoko any neny tobako zany reny fa manjary mahasosotrosotra anahy fotsiny tokony nataoko anao ritra sahady ny hafanamponao sy ny fitiavanao satria ho an'olona nanaovanao azy. Fa zao ny zavatra atao atao ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. De efa atao an'ny tompo de tsy maintsy atao le tsara be indrindra zay afaka ataontsika farany mihitsy. Zay indrindra. Ka izay no ataoko anao hoe na inona ataonao ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Raha afaka manao ny fanirakirahana kely madinika ireny azy ianao na zavatra madinika indrindra le ataonao hatramin'ny hoe ohatra hoe mamafa trano na ohatra hoe manasa lovia na zavatra na inona ataonao de tokony ataonao amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona de atao tsara atao amin'ny fitiavana. Azonao ve zany? Azoko zany neny fa omeo anahy fotsiny ny afatra mena neny tobako de andeha hoany fa efa favonona hafa indray mihitsy ny baiko anazy fa alohan'izay aloha ataovy eo ambavanao tsara aloha ty tenite alohan'ny akanesanao andry. Kolosiana 3:17-20 ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona. De mbola ataovy eo amin'ny paosinao ankavanana koa? Sofiko ndray koa. Kolosiana 3:17-20 ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Ataovy eo amin'ny paosinao ankavia indray anaka? Tsy maninona mihitsy. Kolosiana 3:17-20 ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Ataovy eo amin'ny paosy tratranao indray. Mbola ilainao mba hitsofoka ao anatin'ny fonao mihitsy. Kolosiana 3:17-20 ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Ary andao zato izy.